Fotoana manao ahoana no mahabetsaka ny fisaraha-panambadiana izay indray zany no ho adihadihitsika androany. Faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Forest-Santé aty Canada indray ny tenako. Fotoana manao ahoana no mahabetsaka ny fisaraha-panambadiana. Tsara ho marihana aloha fa ny fisaraha-panambadiana dia mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra izay tsy ampoizina ary mety ihany koa misy an'ireo hoe karazan-javatra zany izay hoe mateti-pitranga izany mahatonga ny fisaraha-panambadiana. Rehefa natao zany ny fanadihadiana dia maro zany amin'ireo mpivady indrindrandrindra zany aty amin'ny tany mandroso misaraka rehefa miteraka izany ilay ramatoa. Izany hoe eo amin'ilay periody mampisy an'ilay zaza zany dia misy ny karazana elanelana izay mampisaraka ny mpivady ka matetika eo zany no hitrangan'ny fisaraha-panambadiana raha ohatra zany ataony statistika aty amin'ny tany mandroso. Tsy ho ihany anefa no hoe circonstance izay mahabetsaka ny fisaraha-panambadiana fa eo ihany koa zany ireo karazam-piovana izay misy zany mandritra ny fanambadianan'ny roatota. Eo zany ny hoe resaka elanelan-tany raha ohatra ka mandeha miasa any tany lavitra ohatra rangahy dia mety misy zany ny hoe fakapanahy amin'ny roatota amin'ny hoe fanalavitra toerana izany. Dia mety ihany koa zany misy ny karazana fisaraha-panambadiana amin'ny fotoana izay fariparitan'ny siansa ny anaran'io fotoana io zany dia ny hoe démon de midi. Izany hoe rehefa manombotomboka eo amin'ny 40 taona, 50 taona, 80 taona eo zany eo zany matetika no misy ny fisaraha-panambadiana satria démon de midi zany hoe ireo karazana devoly miseho zany eo amin'ny atsasaky ny siècle ny olombelona iray ka ny atsasaka siècle moa zany dia ny hoe eo amin'ny 50 taona manodidididina iny zany iny no atao hoe démon de midi. Maro dia maro ny fakapanahy sy ny karazana fiovana zany izay mitranga rehefa manodidididina an'io fotoana io zany ny couple iray satria eo zany no hoe efa manombotomboka somary lefy zany ny bika manendriky ny roatota. Izany hoe efa eo zany no efa faraparany zany ny ataontsika hoe zany hoe famirapiratany olombelona amin'ny bika amanendrika zany. Ka matetika ilay fahatahorana ny hoe ho antitra zany no mahatonga an'ilay karazana saina mitsiry na ao amin'ny lehilahy io zany na ao amin'ny vehivavy izay hoe mbola miteste zany ny karazana séduction ao aminy zany ny roatota. Ka amin'io fotoana io zany no matetika samy mandeha samy mitady ny couple. Eo ihany koa zany no mampisy an'ilay karazana korotandrotana izany ny amin'ny hoe rangahy fa mitoditodika ary, ramatoa mitoditodika ary de betsaka zany ny zavatra mifamaofao zany amin'ny fotoana io. Eo ihany koa zany matetika ny couple no hoe tonga amin'ny hoe tena tanjona zay tiany ho tratrarina zany teo amin'ny fiainany ny akabeazany zany. Hoe eo zany no miakatrakatra ny gradiny lehilahy na ny vehivavy zany any amin'ny toeram-piasana dia efa mitombotombo zany ny vola miditra ao an-tokantrano de efa mampitombo hevitra amin'ny resaka aitraitra eo anivon'ny mpivady izany zavatra rehetrarehetra izany eo ihany koa zany ny hoe mampanontany tena ny olombelona iray ny hoe
tena izao marina ve no fiainana nitadiaviko tamin'ny fiainako sao de diso lalana ary aho tena amin'ny tena tanjona zay tiako hotratrarina ve sa mbola misy tanjona hafa izay tokony ataoko. Misy avoaravoara be ihany zany ny fiainan'ny mpivady amin'io taona izay manodidididina zany anio 50 taona io, ka dia maro ny fikorontanana izay hita eran'io izay karazana fiovana eo amin'ny couple zay dia fitsapana ihany nefa rehefa hoe atao ny kanty, satria rehefa ny tokantrano iray ny mpivady tsara orona tsara teo amin'ny fanorenan'ny tokantrano, izany hoe tao anatin'ny fahamatorany rotota no nidirany tao anatin'ny tokantrano, izany hoe ilay karazana projet ny amin'ny hoe anorina tokantrano mba hitondra ny anarana olovain'ny taranaka any aoriana ary dia hametraka an'ilay hoe karazana orom-baton'ny fitiavana. Rehefa tao anatin'izay toe-tsaina izay zany no tena hoe namolavolana ny tokantrano dia sarotra zany ny ampirodana azy amin'ireo karazam-piovana ireo, satria ny akamaroany mantsy zany dia toa atao karazana excuse zany ilay karazam-piovana. Ny nampisaraka Andrasosa Rakoto ane de io fisaratoerana io maro dia maro ny mpivady izay misaratoerana kanefa dia faty ny isarahana. Ilay asan-dranga iny mihitsy ange rehefa mba nitombotombony ny volan'ny zareo iny mihitsy ny tena nahataitra ny lohan'ilay rangahy, nahatonga anazy nandeha nitady any akafa, nitady ny tany tanora kokoa. Maro dia maro ny lehilahy manam-bola tsy misara-panambadiana ary dia faty ny isarahana, ka ireo karazam-piovana ireo zany tsy ireo zany no tokony hoe holazaina fa nahatonga ny fisaraha-panambadiana, satria manjary ampatahotra ny mpanambady izany zavatra izany ny hoe rehefa misy izany karazam-piovana dia hisaraka ny mpivady, tsy tompoko. Élément déclencheur ihany angamba raha ny hoe ny karazam-piovana izany, ary ireo ihany koa zany no ataontsika hoe karazana fitsapana eo amin'ny mpivady zany mandritra ny amakivakiany ny fiainana. Ka rehefa hoe matanjaka tsara zany ny couple mandritra n'ireo fotoana fitsapana rehetra ireo dia izay matetika ny couple izay hoe tonga any amin'ny tanjona faty ny isarahana. Izany zavatra rehetra izany nefa tsy afaka ilaza koa isika fa hoe ireo izay nisaraka zany dia tsy dia mafiorina loatra ny fanorenan'ny tokantrano. Misy zavatra ihany koa zany tsy dia miakina loatra ihany koa, indrindrandrindra zany eo amin'ny vehivavy. Izany hoe matetika mantsy zany ny vehivavy no menatsiny fa tsy nahatana tokantrano, matetika zany zay zavatra zay no mitranga. Kanefa misy ihany koa ny circonstance izay hoe vehivavy ara-dalàna, misy saina ara-dalàna ary tena te hitazona ny tokantranony, tsara fitondran-tena, kanefa dia rehefa nihodina ny baolina, nihodina ny tantara dia tsy voatana rangahy fa rava ny tokantrano. Misy zany ny hoe karazana fombafomba sy effort izay hoe tokony ataon'ny vehivavy zany, tsy ny vehivavy ihany anefa fa ny roa tota mihitsy zany no tokony manao an'ilay hoe karazana famolavolany ny tokantranony. Inona marina
ny tanjona izay nidirana tao amin'ny tokantrano. Iny koa nefa zany dia samy manana ihany koa ny tsirairay any anatin'ny lohany ihany, any anatin'ny fanahiny ihany, ny hoe inona no nidirana. Izay zany dia ny tsirairay ihany koa ny mahalala an'izay, ka misy ihany koa ny ataontsika hoe karazana surprise koa zany ao anatin'io fanambadiana io. Ka izay no mahatonga ny hoe mystère ny fitiavana, mystère ny fanambadiana, ary izay no antony anaovana ny karazana fombafomba rehetra momba azy io, dia ny hoe ny fombandrazana eo amin'ny hoe vodiondry dia ny fandehanana fisoratana mpanambadiana any amin'ny mairie, dia ny fitondrana azy eny ambony alitara, ny fanaovana ny mariazy am-piangonana izany. Izay no maha sarobidy sy maha mystère ny hoe fanambadiana io zany, satria efa maro dia maro ny karazana émission izay natolotra teto zany momba ny fitiavana. Koloy ao aminao ny fitiavana, ny mpivady no miara manondratondaka ny voninkazo, manala ny ai-dratsy, ary dia manapaka an'ireo karazana hazo efa maty ao amin'ny voninkazo iray mba hampisandrahaka ny voninkazo mbola maniry ao anatin'io zaridaina io, ka tsy mora akory ny fifampitondrana ao amin'ny tokantrano. Fa maro dia maro ny fakapanahy izay mety ananotanina sy anodidina an'io tokantrano io, ka dia efa maro dia maro ny fandaharana izay nasehoko teto. Tsy misy nefa ny karazana teoria manokana momba ny fitiavana, izay ny maha mystère azy. Tsy misy io, fa saingy hoe resaka fandinihana tamina couple maromaro, fandinihana ny maha olombelona, inona sy inona daholo ireo zavatra izay eo amin'ny lehilahy zany raha vao hoe misy ny karazana fifanotonana ny lahy sy ny vavy zany dia inona sy inona daholo zany ny zavatra mety miseho amin'ny lehilahy, ary amin'ny vehivavy inona koa zany ny azy ny zavatra rehetra izay mitranga ny aminy zany rehefa misy ny fifanotonan'ny mpifankatia. Dia efa niteneniko teto hoe ny lehilahy zany azy ny maso sy ny saina no miasa bebe kokoa zany, ary ny an'ny vehivavy dia eo amin'ny fo izy zany no miasa bebe kokoa eo amin'ny resaka fitiavana. Ka dia tsy dio matetitetika ny fandaharana eto amin'ny Jeanne Forêt Santé, fa hanatsara ny fiainanao. Maro dia maro zany ny torohevitra momba ny fitiavana izay nasehoko teto, ka ny fitandrovana no zava-dehibe zany amin'ny hoe resaka fitiavana. Inona marina zany no hoe tokony ho fantatrao zany hoe inona ny zavatra tadiavin'io vadinao io. Ianao zany ramatoa mila fantatrao inona ny zavatra tiany, inona ny zavatra tsy tiany, inona ny tantarany tamin'izy mbola kely, ary inona ny fomba nitaizana azy sy ny karazana culture nananany zany teo amin'ny fianakaviany. Mila fantatrao daholo mantsy zany zavatra zany ramatoa rehefa manambady olona iray ianao. Ho anao rangahy zany dia mila fantatrao ihany koa inona ny zavatra tadiavin'io vadinao io, inona ny zavatra mahafalifaly azy, ary inona koa zany ny fomba nitaizana azy. Ka tsy mora zany zavatra rehetrarehetra izany ny mandravina azy, ary dia ny hoe ny fomba fisadapiten'ny roa tota ao anatin'izay hoe karazana fahasamihafana izay. Ka dia mbola ao anatin'ny asarobidin'ny fitiavana sy ny mystère eo aminy.
dia toy izay sy toy izay no azo atolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.